Tsy manaiky lembenana avy any amin'ny faritra Amorimania sy Otomatsiatra mifanotrona amreto tsy manaiky lembenana ihany koa izay atao hoe nitondra ny tolona tamin'igny taona lasa izay niarahantsika nahita ka nitsangana zao fanavaozana izao. Eo anatrehan'ireto zavatra marobe izay mampisavorovoro ny fiainam-pirenena, misy ihany koa ireo endrika fanaratsiana afafy eraky ny tanàna anaratsiana ny tompona andraikitra ambony amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny président ny fanavaozana mijoro izahay ary te ilaza etona fa tsy manaiky lembenana na amin'ny alalan'izy teny mianadahy izay mitarika ny tolona na zahay tsy manaiky lembenana solotena ny avy any amin'ny faritra dia milaza amin'ny fomba ofisialy ary manamafy fa tsy miova amin'izay atao hoe foto-kevitry ny tolona izay nitondrana ka nahatongavana tamin'izao fanavaozana izao. Ny antony dia satria hita etona ireo endrika samihafa hoentina handotona, hoentina hanaratsiana, indrindra fa hanakorotana na saim-bahoaka na amin'ny fomba manahoana izany. Ny tiana ho tenenina dia izao betsaka ireo izay atao hoe mety sahiran-kevitra satria mety tsy nahazo ny toerana, sahiran-kevitra satria mahatsiaro any lasa. Izahay kosa dia miteny matoy isika tonga amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao dia tao ireto tsy manaiky lembenana akavia sy akavana sy izay tsy tonga eto reto, fa tao ihany koa ny fanomezan-tanana lehibe izay nentin'Andriamatoa PRRM sy ireo atao hoe mpanolontsaina avo sy ireo izay niaraka ny tanora ka nahatonga amin'izao toerana izao. Mahatsiaro malahelo ihany anefa ny antony toa lasa atao firinga fanarinan'ny ratsy, firinga fanaovana an'izay atao hoe izay tiana ho tenenina ka hanaratsiana le olona izay manana ny fahatsorana. Misy fiteny any amin'ny soratra masina izay hoe ny ratsy fanahy dia miezaka mandrakariva mitondra ny faharatsiany fa ny marina kosa dia miorina ka tsy mihetsika. Izay no entinay ankaherezana ny PRRM sy ireo ekipa rehetra izay miaraka aminy hoe aza matahotra ary aza miorooro fa Andriamanitra mombanao indrindra manome toky zahay fa ireto ekipa ny tsy manaiky lembenana rehetra dia mbola ho andamosiny fa sainginy variana ngamba sanatria ve hoe tsy niteny noho ny fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra nametraha ny firenena sy ny vahoaka malagasy tamin'ny andraikitra tsirairay avy izay atao hoe nosahanin'ireo ekipa tsy manaiky lembenana ireo, nefa indrisy fa nisy nanara roatra, nisy ohatra nanao hoe jamba mialina tao anatin'izay fotoana lava izay dia lasa ohatrany hoe nafafy daholo izay tiana no tenenina rehetra. Mahatsiaro zahay ao reo trakta, ao reo olona izay milaza fa manana ny zatsy, manana ny zaroa, dia rehefa tsy miteny ilay olona izay to manana fahendrena kosa dia atao hoe akozorona amin'izany ve sanatria tompo indreto zahay mijoro ary manome toky fa hiaro izay to foto-kevitry ny tolona hatramin'ny momaly sy afakomaly ka nahatonga amin'izao sehatra misy atsika izao. Ary miantso atsika rehetra any amin'ny faritra rehetra izay atao hoe nikely aina any amin'ny faritra Amorimania, Otomatsiatra, miantso atsika tsy ho voarebireby eo anatin'ny lainga, tsy ho voarebireby eo anatin'ny famafazana ireo endrika tsaho mandrakariva atao eto amin'ny firenena ireny ka mahatonga savorovoro. Mino anefa zahay fa olon-kendry ny malagasy dia matoky anareo hiaraka hitondra hatramin'ny farany izay atao hoe endrika nitondrana ny tolona, endrika nitondrana zao fanavaozana zao ka hahafahany vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny filaminana fitoniana fandrosoana ary fiovana tanteraka ao anatin'ny fanavaozana izay naory ny président Mikael sy ny ekipany izao. Ao ny fotoana anginana dia ao ny fotoana itenenana, ary raha misy angambany ataoko hoe niezaka tsy nandany fotoana loatra namaly amin'ny fanaratsiana samihafa dia anisany izahay, satria nanapa-kevitra hoe andao tsy fifamalinam-bava ny atao fa andao ny asa no entina manambara ny famaliana ireny fanaratsiana rehetra ireny. Nzatra tsikaritra kehitriny dia tao tsy zaka andra malagasy rehefa nomena fahafahana be loatra amin'ny fahafahana maneho hevitra, rehefa disotra loatra koa ny mpitondra dia verina hoe
azo ambakaina nga ka dia anaovana izay farahery amin'ny fanaratsiana samihafa satria efa izay foanany no ten'Andriamatoa filoha PRRM hoe ny zavatra tahaka ireny iny ka tsy mahatezitra ahy lasa mampiome azy ka noho ny fitenenana an'izay ve dia toa lasa afaka manao izay tiana atao rehetrarehetra dia afaka miopefy toa manadino hoe mpitondra fanjakana sy ray aman-dreny malagasy eny ty resahana ity noho izany nanapa-kevitra izahay amin'ity androany ity amin'ny anarany tsy manaiky lembenana tariana itely mianadahy moa zany ny tenako i baba ary i Clémence moa tsy eto izy fa miaraka miompo aminay miaraka amin'reto ekipa rehetra misy avy any amin'ny faritra misy ny avy eto Antananarivo izay tena miara-miombona dia hijoro zay ankehitriny mampahery anao Andriamatoa filoha manoloana ny fanenjehana ny antso maro samihafa hanaratsiana anao fa izahay eto anivony tsy manaiky lembenana hatrany am-boalohany efa faly tamin'ny nahatongavanao namarana ny tolona niaraka taminay ary dia mbola manohana anao hatramin'ny farany fantatra efa tsy mora ny fanavaozana tabataba sika hoe esoro ny firongony esoro izatsy esoro zaroa ary toa tsy mahasahakory toa ela loatra zany fanavaozana zany fa rehefa izay manana fahasahina tokoa ara le olona miditra amina fanapa-kevitra tena any amin'ny faratapony dia mivadika fanaratsiana indray toy ny satria hoe tsy zaka ny miaiky hoe tena efa manomboka misy fiovana tokoa tena efa toa mandeha tokoa ary raha zavatra nikajiana tanatiny 19 taona no toa manomboka misy mivaha efa bolana monja ka dia mijoro zay ankehitriny milaza fa manohana anao Andriamatoa filoha ao andamosinao ary ama-kristianina antsika tena mitondra ambavaka anao atontosa atsakany sy andavany ny andraikitra napetraka aminao dia ny fanavaozana nyity firenentsika izay efa nambakaina nompotehana natao tsinitsinina ary nampisotroana tiakano sy tiakanona andritra ny taona maro zay fotoana zao ahafahana manohana anao ahafahantsika ho tonga amin'ny tena fanavaozana marina tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanavaozana fa izay dia manome toky fa hanome tanana hanome saina hanome hevitra ny amin'izay rehetra tokony atao amonjentsika nyity Madagasikara mamitsika ity. Lembenana dia tsy tsara toerana andeha hibaiko filoham-panjakana izany indrindra ny toerinay amin'ny fanaratsiana etsero toa ohatra ny afaka miteny daholo na ny mpanao Facebook kely etsy ary toa mibaiko hoe izao atao toa sala milaza hoe tsy malala ny ataon'ilay ray aman-dreny ka tsotra be tsy manaiky lembenana mihitsy no hianan-kendry hanome ny profilan'izay prime ministra androany fa ny tsy manaiky lembenana dia manka toa izay fanapa-kevitra raisin'Andriamatoa filoha miaraka amin'ny ekipany ray aman-dreny izy manana ny fahendrena ary mahalala ny vahoaka aminazy ka dia matoky an'izany tanteraka izany anginana dia ao ny fotoana itenenana ary raha misy angambany ataoko hoe miezaka tsy nandany fotoana loatra namaly ny fanaratsiana samihafa dia anisany izahay satria nanapa-kevitra hoe andao tsy fifamalinam-bava ny atao hoe fa andao miasa no entina manambara ny famalina ireny fanaratsiana rehetra ireny njatra tsikaritra kehitriny dia toa tsy zakandra malagasy rehefa nomena fahafahana be loatra amin'ny fahafahana maneho hevitra rehefa disotra loatra koa ny mpitondra dia verina hoe azo ambakaina nga ka dia anaovana izay farahery amin'ny fanaratsiana samihafa satria efa izay foanany no ten'Andriamatoa filoha PRRM hoe ny zavatra tahaka ireny eny ka tsy mahatezitra ahy lasa mampiome azy ka noho ny fitenenana an'izay hoe dia toa lasa afaka manao izay tiana atao rehetrarehetra dia afaka miopefy
to manadino hoe mpitondra fanjakana sy raha aman-dreny malagasy any ty resana ity noho izany a nanapa-kevitra izahay amin'ity androany ity amin'ny anarany tsy manaiky lembenana tariana itely mianada moa zany a mitenako a i baba ary i Clémence moa tsy eto izy fa miaraka miompo aminay miaraka amin'reto ekipa rehetra misy avy any amin'ny faritra misy ny avy eto Antananarivo zay tena miara-miombona dia ijoro zay ankehitriny mampahery anao Andriamatofiloha manoloana ny fanenjehana ny antso maro samihafa hanaratsiana anao fa izahay eto anivony tsy manaiky lembenana hatrany am-boalohany efa faly tamina natongavanao namarana ny tolona miaraka taminay a ary dia mbola manohana anao hatramin'ny farany fantatra efa tsy mora ny fanavaozana tabataba sika hoe esory ny firongony esory zatsy esory zaroa atao tsy mahasahakory to ela loatra zany fanavaozana zany fa rehefa zay manana fahasahina tokoa raha le olona miditra amina fanapahan-kevitra tena any amin'ny farakafony a dia mivadika fanaratsiana indray itiny satria hoe tsy zaka ny miaiky hoe tena efa manomboka misy fiovana tokoa tena efa to mandeha tokoa ary raha zavatra nikajiana tanatin'ny 40 taona no to manomboka misy mivaha efa bolana monjy ka dia mijoro zay ankehitriny milaza fa manohana anao Andriamatofiloha ao an-damosinao ary ama-kristianina antsika tena mitondra ambavaka anao a atontosa tsaka sy andavana ny andraikitra napetraka aminao dia ny fanavaozana ty firenentsika izay efa nambakainy nopotehana natao tsinitsinina ary nampisotroana tiakano sy tiakanina nandritra ny taona maro zay a fotoana zao ahafahana manohana anao a ahafahantsika ho tonga amin'ny tena fanavaozana marina tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanavaozana fa izay dia manome toky fa anome tanana anome saina anome hevitra ny amin'izay rehetra tokony atao a amonjay tsika nyty Madagasikara mantsika ty